maintsy ampifanarahana sy atao mifanindry an-dalana amin'ny vina ny fitondram-panjakana ny tetikasa iarahana amin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Tafiditra ao anatin'izany lalan-tsaina izany indrindra ny dinikasa natao niaraka tamin'ny tetikasa Soy Office 2 fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola no tanterahina tao Mahajanga faritra Boeny ny talata 7 Jolay 2024 lasa teo. Misy tanjona lehibe dia ny ahafahantsika mahazo vokatra tsara hatrany ary fanaraka tanteraka amin'ilay politika mpanjakana amin'izao fotoana izao. Tsy hoe fandrovana tanteraka fa tsaraina ary ilay tena zava-dehibe dia ilay hoe isan'andro dia mila an'izay mifanindry an-dalana tanteraka izay tetikasa rehetra sy ny programa mpanjakana fa tsy misy hoe tetikasa tsy mifanaraka amin'ny programa mpanjakana izay petraka amin'izao satria ny tetikasa rehetra dia mariako fa atsika malagasy zany. Marina tany am-piandohana zany ity tetikasa ity tsy voahomana hoe tena hiasa feno tanteraka amin'ny faritra atsimo iny fa noho teo zava-misy izay mivoatra isan'andro hitantsika ny zavatra iainana any ary ny zavatra andrasan'ny olona indrindra moa taorinan'iren'ilay forum goavana izay nitarihan'ny filohan'ny repoblika tany amin'ny Faradofay ireny Ambovombe ohatra 7 kilometatra miala amin'ny sisin-dranomasina nefa ny androy dia ianjadiny izay tsy fampina izay kere izay amin'ny ara-tsakafo dia teraka teo ny hoe maninona moa manana tetikasa tsika amin'ny sehatra anatin'ny sehatry ny jona ary maninona raha todika ny bebe kokoa izany tetikasa zany mba hitondra vahaolana maharitra ho an'ny faritra iny na dia tsy tena mpanjony be raha ny faritra iny efa misy an'izay fahavononana izay zareo hiatrika hisehatra anatin'izany lalam-piariana zany dia toanantsika izy izay moa ilay concept village de pêcheurs tsy voatery ny mpanjony ihany zany fa ny lalam-piariana rehetra dia fandraisana anjara feny ihany koa zany amin'ny famahana olana maharitra amin'ny faritra atsimo no tadiavintsika ny tetikasa. Noho ny olana ara-tany dia mbola tsy tanteraka ny fametrahana ny vohitry ny fanjonoana na ny complexe pêche ka tanjona ny ametrahana izany. Tsika manana ny PEM dia mazava ho azy zany fa tsy maintsy nataontsika ny anitsiana an'ilay draft izany hoe ny programa nasan'ny tetikasa zany hitondra anjara brika amin'ny fanatanterahana an'izay. Misy zavatra maro ao anatin'izany zany complexe pêche vohitra ny fanjono iny le sarina lefa teo aminareo iny zany zavatra mbola tsy denisy zany fa hoesantsika ny ametraka an'izany ary efa tokony ho natao ho taona lasa zavatra izay fa noho ny olana ara-tany dia mbola tsy voatanteraka izay zavatra izay ary io complexe pêche io dia misy zavatra maro ao andraisana ny mpanjono sy ny vokatra avy eny amin'ny mpanjono ny fitehirizana an'izay vokatra izay dia makany amin'ny tsena hatramin'ny hoe toerana mangatsiaka hitehirizana azy izay ny angovo ilaina amin'izany dia avy amin'ny masoandro ohatra ataontsika mpanodinana an'ireo trano izay mangatsiaka ireo na ny chambre froide ireo ahafahantsika mitahiry ny trondro anatiny. Miasa amin'ny faritra Diana, Analanjorofo, Melaky, Atsimo Atsinanana ary Androy ny tetikasa Soy Office 2 ary entina hamana ny olana amin'ny kere any Atsimo dia mandray anjara amin'ny fahamana maharitra izany olana izany ny tetikasa izay eo ambany fiahin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono amin'ny alalan'ny fametrahana ny drafitrasa fandaminana ny jono na ny plan d'aménagement de pêcherie.